Ny Andriamanitra ny fanantenanany amena anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny heri ny fanamasiny. Romana 5:17. Fifaliana mandrakariva no andraisantsika afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika hoe mifalia mandrakariva. Hoy izao indray, mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Izany tokoa no tian'Andriamanitra ianantsika, satria ny lohateny ny afatra izay omeny tompo amintsika anio firiavana amin'ny lalina dia hoe fahakiviana miova ho fanantenana sy fifaliana. Moa hoe izany tokoa ny zavatra iainan'ny olona ankehitriny, fahakiviana kivy noho ny fahasarota amin'ny fiainana, kivy noho ny toe-javatra mahazo miseho dia tsy manana fifaliana. Riavana amin'ny lala amin'ity andro anio ity, ndao hovana le fahakiviana, hovana ho fanantenana sy fifaliana. Amin'ny fomba ahoana ny ahatanteraka an'izany? Mahafinaritra izany, satria amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany no afaka ananantsika fanantenana sy fifaliana, na dia ao anatin'ny toe-javatra sarotra azy. Satria rehefa ianjadiny ny fanaintainana sy ny alahelo sy ny fahoriana isika dia kivy, ary indraindray mihitsy aza, indraindray aza dia monomonina, manome tsiny mihitsy aza, manome tsiny an'Andriamanitra, ka mateny hoe Andriamanitra fanahoana, fanahoana. Ry havana malalo, aoka tsy hisy fimonomana, ary aoka tsy hanome tsiny an'Andriamanitra isika, ary aoka tsy hanala baraka an' Jesosy itsika rehefa mitojo zavatsarotra eo amin'ny fiainantsika. Satria nahoana? Satria io fahoriana izay mahazo antsika io, kely anie io kely io fahoriana izay mianjaja amintsika io raha oharina amin'izay mendrika ny fahotana izay vitantsika anie. Dika izay dia zao, fa mbola mamindra fo amintsika Andriamanitra. Fa raha ny fahotantsika no valiana, dia ndaman-tsay izay zavatra tokony azo antsika. Tena Andriamanitra moa dia milaza hoe fahafatesana mitambony io, fahafatesana mitambony io. Ry havana malala, rehefa tojo zavatsarotra isika, aoka anana fifaliana. Satria nahoana? Satria Jesosy dia afaka mamonjy antsika. Dia izay hoe aza monomonina, satria lasa manala baraka an' Jesosy anie le fimonomonomantsika. Ohatrany milaza hoe tsy afaka mamonjy ianao Jesosy eo, fa nahoana mianjady amiko izao fahoriana sy fijaliana izao, kanefa ianao anie mpamonjy. Zay le hoe ohatrany manala baraka an' Jesosy ny fimonomonomantsika rehefa tojo fahoriana. Ten'Andriamanitra dia milaza ao amin'ny Jakoba 2:2, Jakoba 2:2, 2 sy 3, dia izao no voalaza ny ten'Andriamanitra. Dia hoy izy hoe ry rahalaiko, ataovy fifaliana avokoa raha hiaran'ny fakapana samihafa ianareo. Fizan-toetra zany, satria inona ny antony? Dia tohizana amin'ny 17, satria fantatrareo fa ny fizan-toetra, ny finoanareo dia mahatonga faharetana, mahatonga faharetana. Ary manampy an'izay koa ny voalaza ao amin'ny Hebreo 2:2-20, izay milaza manao hoe satria efa nalaim-panahy tamin'ny mitenany tamin'ny zavatra rehetra, dia mahavonjy ireo izay nalaim-panahy ihany koa izy. Jesosy no lazainy io. Jesosy izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra izy, dia azadino fa mahavonjy ireo izay alaim-panahy Jesosy Kristy, ireo izay mandalo fizan-toetra. Ry havana malala, andeha hibanjina an' Jesosy Kristy isika, hibanjina an' Jesosy Kristy. Ary tahaka nataon'ny Petera rehefa nisy ambaravarany ny ranomasina, dia nahita an' Jesosy nandeha tena ambony rano Petera, kanefa
tsy niletika Jesosy. Dia rehefa nahita an Jesosy Petera dia niantso an Jesosy nanontany hoe tompo ianao ihany va iny? Dia namaly Jesosy hoe izao ihany, aza matahotra, manatona. Ry havana mahafinaritra. Fa tonga dia niala tao an-tsambo kely Petera dia nidina teo amin'ny ranomasina. Fa tsy niletika ne Petera tamin'ny voalohany fa nandeha teo ambony rano izy tahaka an Jesosy. Rehefa nibanjina an Jesosy ny fijery dia nandeha teo ambony rano izy. Fa rehefa tonga teo ampovoanimbony teo dia niala, nitodika ny fijeriny Petera, niala teo amin'ny Jesosy ny mason'ny Petera dia nahita an'ireo onja izay nanodidina azy. Tonga dia niletika avy hatrany. Zay mahatonga dia hoe mpanjino Jesosy Kristy. Ny ten'Andriamanitra moa dia milaza amin'ny Kolosiana 3:7 manao hoe saino ny zavatra any ambony. Saino ny zavatra any ambony. Rehefa mandalo fizan-toetra isika dia mpanjino ilay anankiray zay efa nalaim-panahy no zan-toetra tamin'ny zavatra rehetra, zay efa nitondra ny fahoroitsika izy. Hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Isaia, efa nitondra ny fahoroitsika izy. Saino sy mpanjino ilay anankiray zay efa nandalo teo amin'io tamin'io fizan-toetra ihany koa, fa mahavonjy ireo izay alaim-panahy Jesosy Kristy. Andeha hamaky ny tenitsika ao amin'ny Korintana 2:4, ny 7:10 sy ny 9:20. Dia zao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra. Fa ny fahorianay maivana. Zay zany ny tsy ambaratelo le hoe fakiviana miova ho fanantenana sy fifaliana. Na dia miteny azy any amin'ny Jakoba hoe ataovy fifaliana ao izy raha hiara-ny fizan-toetra nareo. Ohatrany sarotra zany, fa ny tsy ambaratelo hanova le fakiviana ho lasa fanantenana sy fifaliana. Dia ity voalaza ny Korintana 2:4, ny 7:10 sy 9:20. Fa ny fahorianay maivana, izay vetivety foana, dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Inona no mahatonga zay? Raha mijery ny tsy hita izahay. Raha mijery ny hita izahay, fa ny raha tsy mijery ny hita izahay, fa ny tsy hita. Zay, tsy mijery ny hita fa ny tsy hita. Zay mahatonga ilay tenany amin'ny Kolosiana 3:7 hoe saino ny zavatra any ambony. Saino ny zavatra any ambony, le tsy hita maso, le fiainana mandrakizay. Dia rehefa misaina le zavatra any ambony dia le fahoriana, le fahakiviana miova ho fanantenana sy fifaliana. Dia maivana ny fahorianay, ho sisin'ny apôstôly Paoly. Fa ny hita, ny hita maso zay mampakivy atsika io, mampijaly atsika io, dia ho ziziny teny vetivety ihany izy io. Vetivety ihany ny hita. Fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay. Amin'ity andron'io ty ary, tsy fantatra ny zavatra iseo, na amin'izao maraina zao aza dia mety eo anatin'ny fakiviana ianao, mety efa kivy sady satria efa mieritreritra zavatra maro, olana maro samihafa zay hovahana sy hoatrehana. Fa satria ny ten'Andriamanitra fa maivana ny fahoriana ary vetivety ihany, satria mijery ny tsy hita isika dia le maharitra mandrakizay. Andeha hivavaka isika. Raina izay ny an-danitro misaotra Tompo satria ny fakiviana, ny fahorianay zay miseho iainanay isan'andro san'andro io dia afaka niova ho fanantenana sy fifaliana rehefa miaraka aminao, ary rehefa mibantsina anao izahay, rehefa mitodika eo aminao ny fijerinay, satria ianao dia mahavonjy izay rehetra alaim-panahy. Ampio izay mba hisaina ny zavatra any ambony izay maharitra mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.